Hiara-mivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o. Misaotra anao izahay noho ny nanomezanao anay, izao isan-keritaona faha 7 amin'ny fitopolon'ny Toblebe Ankaramalaza izao. Eny misaotra anao izahay noho nanomezanao anay, ity andro anio ity, izay handrenesanay ny fampianarana soratra masina fahatelo. Misaotra anao izahay no ireo teny izay efa nomenao anay hatramin'ny voalohany, tamin'ny alalan'ny toriteny, ny fampianarana, ny lahateny, ny fijoroana vavolombelona, ny hira sy ireo fomba maro samihafa izay entinao mampita ny hafatrao, mampita ny teninao aminay amin'izao isan-keritaona izao. Eny misaotra anao azy izahay, misaotra anao sahady izahay, noho ny amin'ireo izay mbola hatolotrao koa amin'ny manaraka, mandra-pahatonga ny fataperan'izao isan-keritaona izao. Eny misaotra anao izahay satria dia tena tsy mivadika amin'ny fanekeny fihavananao tokoa ianao. Fa na dia ao anatin'izao valanaretina izao aza izao tontolo izao, na dia ao anatin'izao valanaretina izao aza ny eto Madagasikara ka tsy azo atao ny mivory, dia tsy mahasakana anao hampita ny hafatra tianao hampitaina aminay amin'ny alalan'ny isan-keritaon'ny Toblebe Ankaramalaza izany. Fa isan-taona ianao dia mampita hafatra lehibe aminay, ary amin'ity taona ity dia tsy banga izany. Ka dia misaotra anao indrindra izahay vokatra izany. Eny misaotra anao izahay satria fantatrao tokoa, miharihary eo anatrehanao tokoa ny zavatra atrehinay ankehitriny noho ny fisian'ity valanaretina coronavirus ity. Satria dia ao anatiny vanim-potoana apokaliptika tokoa izahay, fa mikorontana ambony ambany ny fiainan'ny tsirairay, ny fiainan'ny ankohonana, ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainam-piangonana, ny fiainam-pirenena, ny fiainana ara-toekarena, ara-politika, ara-sosialy sy ny maro rehetrarehetra dia mikorontana avokoa, ka tena apokaliptika tokoa izany. Kanefa ao anatin'izany ianao no mampita aminay ny hafatra avy amin'ny bokin'ny apokalipsy, ary mampanantenanay fandresena. Tsy mampanantenanay fandresena ihany aza, fa mampanantenanay fiainana mandrakizay. Ka dia misaotra anao indrindra izahay no ireo rehetrarehetra ireo, fa fitiavana lehibe izany. Izay angatahanay ry Tompo, izay angatahanay dia mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa ny teny fampanantenana omenao anay miainga avy amin'ny bokin'ny apokalipsy, izay boky lesonay amin'izao isan-keritaona izao, mba handresy izahay. Ampio tokoa izahay, ampaherezy tokoa izahay, handresy hanananay ny fiainana mandrakizay. Mba ho tanteraka aminay tokoa ny fanevana izao isan-keritaona izao, araka ny teninao hoe izay maresy dia tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho. Mba ho tanteraka aminay tokoa ny teny izay famtinana ny fampianarana atao eto anio, araka ny teninao hoe izay maharesy dia omeko mana vaovao. Tanteraho aminay ny teninao. Ary izany fanatanterahanao ny teninao izany dia efa fanantenanay sahady koa ny amin'ny iatrehanay ny jobily fa 80 taona ny Toblebe Ankaramalaza amin'ny heritaona. Ho tao-pifaliana satria mandresy izahay, ho tao-pifaliana satria olony fiainana mandrakizay izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no andrianay sy ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia isaorantsika lehibe Andriamanitra no ny nanomezany antsika indray izao isan-keritaona faha 7 amin'ny fitopolo ny toby lehibe Ankaramalaza izao. Isaorantsika indrindra izy satria na dia eo aza ny valanaretina izay arahantsika mahalala dia ny Covid-19, dia tsy mahasakana an'Andriamanitra hampita ny hafatra tiany ampitaina amintsika amin'ny alalan'izao isan-keritaona izao izany. Ny faharoa dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy, na isika izay manaraka mivantana izao fampianarana izao, na koa ireo izay manaraka amin'ny fomba ankolaka izao fampianarana izao amin'ny alalan'ny haino aman-jery maro samihafa sy ireo tambajotra antserasera toy ny Facebook na ny YouTube. Ka na any an-trano ianao zany no manaraka izao fampianarana izao, na any anaty fiara
na any ampiasana na eny ampandehanana eny aza, any amoron-dranomasina, any amin'ny plazy, any anala any, naiza toerana misy anao, na any amin'ny hôtely na any amin'ny restaurant, ka manaraka izao fampianarana izao dia miarahaba anao, miarahaba antsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Izy ilay efa nandresany no hampandresy antsika tsirairay. Izay no ela fa ny fampianarana anjarantsika anio dia fampianarana soratra masina fahatelo araka ny hitantsika ao amin'ny programa. Fampianarana soratra masina fahatelo nampitondraina ny lohateny hoe izay maharesy dia homeko mana vaovao, mana miafina. Izany dia ankinina ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faha 7. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faha 12 hatramin'ny faha 7. Hovakitsika io perikopa io mba hapazava izay tiana hambara rehefa avy eo. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Pergamusy, izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao, dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao, ka tsy mandà ny finoanahy na dia tamin'ny andro ny Antipasy martirako aza, izay lehilahy nahatoky ahy, dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa manan-teny kely aminao ihany aho, fa misy eo aminao izay mitahana ny fampianaran'ny Balama, izay nanome foan'ny Balaka hanisy fahatafotohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminareo izay mitahana ny fampianaran'ny Nikolaita, tahaka ny anireny. Koa dia mibebaha, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana aho, ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manantsofina, aoka izy aino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina, sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira, izao no lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Fantatro ny asanao, sy ny fitiavanao, sy ny finoanao, sy ny fanompoanao, ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manateny aminao aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompiko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro ibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangahana izy. Indro ampandamahako eo mpandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin'ny fahoriana lehibe, raha tsy ibebaka amin'ny asan-dravehivavy izy, ary ho vonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra halala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy ianareo. Fa aminareo zay sisany Tiatira, de zay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, de izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary hiandry azy amin'ny temby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary homeko azy ny kintana fitarikandro, izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Araka ny voalaza tamintsika tery am-piandohana dia fampianarana soratra masina fahatelo amin'izao isan-keritaona faha 7 zao no anjarantsika eto. Ka nampitondraina ny lohateny hoe izay maharesy dia homeko mana miafina. Araka ny nandrenesantsika azy teo dia anankiroa
amin'ireo taratasy 7 nalefan'i Jesosy tamin'ny alalany jaona mpanompony ho an'ny fiangonana 7 tany Azia Minora no anjarantsika eto. Raha apatsahivina fohy dia ireto avy ireo fiangonana 7 izay nandefasana taratasy tsirairay, nandefasana ny taratasy 7. Voalohany Efesosy, faharoa Smirna, fahatelo Pergamus, fahaefatra Tiatira, fahadimy Sardisy, fahaenina Filadelfia ary ny fahafito farany dia Laodikia. Ny anjarantsika amin'ity anio ity dia ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonany Pergamusy sy ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonany Tiatira. Amreo taratasy anankifito ireo dia misy zavatra iombonany, misy rafitra iombonany, na raha atao amin'ny teny frantsay dia misy structure iombonan'ireo taratasy anankifito ireo. Dia raha fitinina ny zavatra iombonany dia azo aravina amreto zavatra telo manaraka ireto. Mety ho samihafa ny fizarany mpandinika azy, fa izay izarako azy eto kosa dia anankitelo. Ny zavatra voalohany iombonan'ireo taratasy ireo dia misy fomba manokana anondroany an'ilay mpandefa ao dia Jesosy. Satria Jesosy isika teo no mandefa an'ilay taratasy amin'ny alalan'ny jaona ho an'ireo fiangonana ireo. Dia misy fomba manokana isaky ny taratasy anondroana ilay mpandefa dia Jesosy. Io ny zavatra iombonany voalohany. Ny zavatra iombonan'ireo taratasy 7 ireo faharoa dia zao ny filazana ny toetry ny fiangonana androatana. Misy filazalazana ny toetry ny fiangonana androatana koa ao. Izy 7 dia samby lazainao daholo ny toetrany. Ary ny fahatelo farany dia misy teny fananarana sy fampanantenana ihany koa ao. Amreo taratasy anankifito ireo dia misy teny fananarana sy teny fampanantenana. Ireo no structure na rafitra izay iombonany taratasy anankifito. Ny antony ilazana izany dia zao: ho ampiasaitsika ireo structure iombonany taratasy anankifito ireo ho solomaso, ho entitsika mamaky ny taratasy anankiroa anjarantsika. Dia ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Pergamusy sy ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Tiatira. Ka izao no rafitra arahantsika zany amin'izao fampianarana soratra masina izao. Ho zaraitsika roa lehibe ny fampianarana aloha. Ny tapany voalohany dia handinika ny taratasy nalefa tamin'ny fiangonana tany Pergamusy isika. Dia ny fizarana faharoa manaraka an'izay dia ho entsika mandinika ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira. Fa amin'ny fandiniana ireo taratasy ireo tsirairay dia ho raisitsika ilay zavatra anankitelo napetratsika teo, ho fitsinjarana azy ireo indray. Ka dia hisy fitsinjarana telo avy ilay fizarana lehibe anankiroa. Ka amin'ny fandiniana ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Pergamusy dia ho jerentsika ao ny filazanina ny fanondroany manokana ilay mpandefa dia Jesosy. Ary dia ho jerentsika ao ihany koa ny toetry ny fiangonany Pergamusy. Ary dia ho jerentsika ao ihany koa ny amin'ny fananarana sy ny teny fampanantenana izay ampitain'ilay mpandefa ho an'ny fiangonana any Pergamusy. Dia ho tahaka izay ihany koa ny fomba entsika mandinika ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Tiatira. Fa ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Pergamusy zany aloha izao no hidirantsika. Inona ary ilay teny na ilay filazana manokana anondroana an Jesosy amin'ity taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Pergamusy ity? Hitatsika eo amin'ny andininy 220 io. Fa izao no voalaza eo amin'ny andininy 220. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Pergamusy. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Ilay manana ny sabatra roa lela maranitra no entiny manondro ilay mpandefa dia Jesosy. Fa inona moa no dikan'izany? Inona no afatra ao ambadiky zany? Eto dia ny Hebreo 4 ny andininy 220 indray no entsika mamaky
na mandika izay tiana holazaina amin'io hoe ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Ovakitsika ny Hebreo 4 ny andeniny faha 12. Izao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Io tapany farany io no tena tsinjriana. Hoentina mandika ilay hoe ilay manana ny sabatra roa lela. Ranomarina moa, ireo fomba manokana entin'ny taratasy tsirairay manondro an Jesosy ireo dia voafintina eo amin'ny toko voalohany andinin'ny faha 12 ka hatramin'ny faha 14. Aleo angamba ovakitsika io dia tohizatsika amin'izay ilay fanazavana nampifandraisina tamin'ny Hebreo teo. Ny toko voalohany amin'ny Apokalipsia, ny andinin'ny faha 12 hatramin'ny faha 14, ao no ahitantsika ny famotinana na fandravonana moa ranomarina. Fandravonana ireo fomba manokana entina manondro an Jesosy amin'ny taratasy tsirairay. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodika aho, nizaha ilay feo niteny tamiko. Koa rehefa nitodika aho, dia nahita fanaovan-jiro volamena 7. Ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany atongony, sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny ora-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano, hoatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehany iny. Ary ny feony toy ny firondron'ny ranobe, ary ny tana-kintana 7 teny an-tanany ankavanana izy. Ary ity zany ilay mifandray amin'ny fanondroana an Jesosy amin'ny ho an'ny taratasy nalefa tany Pergamosy. Ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Amin'izay ilazana azy amin'ny andinin'ny faha 12 amin'ny toko faha 2, eto moa dia hoe ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fa araka ny namakiantsika azy amin'ilay fandrevonana ao amin'ny toko voalohany, indrindra ny andinin'ny faha 12 teo, dia ilay sabatra roa lela maranitra dia mivoaka avy eo amin'ny vavany. Ka izay indrindra no antony tonga antsika nandika azy ny aingavy amin'ny Hebreo 4 andinin'ny faha 12 hoe raha lazaina ny amin'ilay sabatra maranitra roa lela mivoaka avy eo amin'ny vava, dia ilazana indrindra ny tenin'Andriamanitra izany. Ary ilazana ilay fahaizany mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Mahafantatra ny zavatra rehetra ilay mpandefa ny taratasy. Mahafantatra ny zavatra rehetra ilay mpandefa ny taratasy dia Jesosy. Ka tsy mahagaga raha fantany ny toetra ny fiangonana tany Pergamosy. Dia io no mampiditra antsika ny amin'ny fijerena ny toetra ny fiangonana tany Pergamosy. Ny fitsinjarana faharoa ao anatin'ilay fizarana voalohany lehibe. Misy toetra anankiroa indray ny toetra ny fiangonana tany Pergamosy. Roa mifanipaka, mifanao atsimo sy avaratra. Andaniny toetra tsara, fa ankilany kosa toetra ratsy. Ny toetra tsara dia hita eo amin'ny andinin'ny faha 13. Izao ny voalaza ao. Toetra tsara ny fiangonana tany Pergamosy. Fantatro izay honenanao dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoanahy na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky ahy, dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay honenany Satana. Ny toetra tsara ny fiangonana tany Pergamosy, ny fitazomana mafy ny finoana an Jesosy sy ny tsy fandavana ny anarany. Finoana. Nanam-pinoana an Jesosy ny fiangonana tany Pergamosy.
atao miady rima tsara mihitsy mba hilentika tsara ao anaty saintsika ao. Nanampinoana any Jesosy ny fiangonana tany Pergamosy. Io no toetra tsarany io. Fa ny toetra ratsiny kosa, ny toetra ratsiny dia hitatsika eo amin'ny 4:12 sy 5:12. Ovakitsika indray io. Ny ahy moa rehefa mampianatra soratra masina aho ry havana dia tiako ny mamaky matetika ilay soratra masina zay ampianarina. Ny antony araka ny voalazan'ny mpandinika dia zao mila averina ho inefatra ny zavatra anankiray izay vao mahazo ny zavatra tena olazaina ny 10 isan-jato ny mpihaino anao. Raha olona 10 no mihaino anao dia averina ho inefatra zay vao ny anankiray am'ireo no mahazo azy. Ka raha averinao indray mandeha dia tsy fantatro hoe 4 isan-jato zany no mahazo azy. Dia io no mibaiko ahy io. Ao raha teo koa ny tenin'ny Paoly hoe mahatsara anareo ny teny averina. Ka na ny siantsa na ny soratra masina samy manamafy ny amin'ny mahasarobidy ny famerenan-desona matetika. Ka dia overenantsika hovakiana ihany dia efa novakiana tamintsika teo aza ny 4:12 sy 5:12 tamin'ny namakiana ny perikopa manontolo moa izany. Zao ny voalaza eo amin'ny 4:12 sy 5:12 amin'ny toko 2, toetra ratsy ny fiangonana tany Pergamosy. Kanefa mananteny kely aminao aho fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay nanome foan'ny Balaka hanisy fahatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely hinana henana terina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny anyreny. Roa koa, roa ny adalana. Ny ray fanarahana ny fampianaran'ny Balama, ny faharoa ny fanarahana ny fampianaran'ny Nikolaita. Fa inona ilay fampianaran'ny Balama ary inona ilay fampianaran'ny Nikolaita? Izay no fanontaniana mipetraka any anatsika any dia hovaliana fohy ihany koa. Ny teksta ihany no manazava azy. Ny teksta ihany no manazava azy. Ilay fampianaran'ny Balama araka ny anazavany jaona azy eto dia ny fitaomana ny olona hihinana henana terina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Marina fa voalaza ao amin'ny testamenta taloha indrindra ao amin'ny Nomery toko 2:20 hatrany amin'ny toko 4:20 raha tsy diso aho ny tantaran'ny Balama. Nomery toko 2:20 ny 4:20. Fa tsy hita ao anatin'io tantaran'ny Balama io ilay fampianaran-disony Balama. Ary hita ihany koa ny mahakasika ny Balama sy ny fampianaran-disony any amin'ny Petera 2 toko 2 ny 15 sy ny Joda, epistilo an'ny Joda, ny 1:11. Tsisy tokony epistilo an'ny Joda izay tonga dia ilazana avy hatrany hoe ny 1:11. Joda 1:11. Fa ao amin'ireo na ny ao amin'ny Petera na ny ao amin'ny Joda izay ilazany ny amin'ny fampianaran-disony Balama dia fitiavam-bola, fitiavana karama diso, fitiavana karama maloto, fitiavana tamin'ny maloto. Izay no ilazan'ireo perikopa azy. Ka dia izay natongahy ny teny teo hoe aleo isika hijanona amin'izay ilazany jaona azy eto. Ka ny antikatsika n'ilay fampianaran'ny Balama dia tsy handeha any amin'ny ilazany Nomery azy tsika no sady tsy hiresaka ny amin'izay ilazany Petera sy Joda azy fa hijanona tanteraka amin'izay anambarany jaona azy. Fitaomana ny olona hihinana ny henana terina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Fa maninona no fahotana na fahadisoana lehibe ny finanana ny henana terina tamin'ny sampy sy ny mijangajanga? Inona no mahatonga izany asarotiny an' Jesosy raha ataon'ny fiangonana? Toa zavatra tsotra indrindra moa ho antsika izay mahafantatra ny fampianaran'ny Paoly ny amin'ny henana terina tamin'ny sampy. Ka ilazany hoe tsy misy dikan'io. Kanefa raha manafitohina ny hafa dia aleoko tsy hinana azy. Tsy noho ny fihinanana azy no mahadiso fa ilay fatafitohinany namana mahitanao mihinana azy. Io ny an'ny Paoly. Fa raha jerentsika nefa ny taratasy nalefan'ny apôstôly tany Jerosalema ho an'ny fiangonana jentilisa dia ho hitantsika ao fa tena zavatra nandrarany apôstôly ny fihinanana henana terina tamin'ny sampy sy ny fijangajangana. Hovakitsika nge ny asan'ny apôstôly toko 5:12 Asan'ny apôstôly toko 5:12 ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly toko 5:20 ny 7:20 hatramin'ny 7:20 dia ho hitantsika ao fa tena fahotana ho an'ny fiangonana ny fihinanana henana terina tamin'ny sampy sy ny fijangajangana. Fahotana ho an'ny kristianina izany.
Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanoratra taratasy ny apôstôly ho entin'ireo dia zao. Ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa zay any Antiokia sy Siria ary Kilikia. Satria efa renay efa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabana ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanarakevitra ny fidy olona irahy nankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paul malalanay. Lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahinay Joda sy Silasy sady hilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia ny hifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa, veloma ianareo. Io no afahantsika milaza fa tena fahadisoana ho an'ny fiangonana, fahadisoana ho an'ny kristianina, ka mahasarotiny an Jesosy ka antony nandefasany taratasy ho an'ny fiangonana tany Pergamosy ny amin'ny fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy sy ny fijangajangana. Ary ny fijangajangana resahana eto dia fijangajangana arabakiteny sy ny fijangajangana ihany koa izay azo adika hoe ny fampirafesana ny finoana an Jesosy amin'ny zavatra hafa, ny fanompoan-tsampy. Sady manompo sampy no manompo an Jesosy, fijangajangana ihany koa io. Tafiditra ao anatin'izay lazaina eto izany. Fa ahoana indray kosa ny amin'ny fampianarany Nikolaita. Araka ny nanazavana azy tamintsika omaly, ny fampianarany Nikolaita dia ny fampianarana mampifangaro ny fampianarana kristianina amin'ny fomba jentilisa. Afangarony ao zany ny fampianarana kristianina sy ny fomba jentilisa dia lasa mitaona ny olona ho amin'ny fitondran-tena maloto. Izay no nanazavany ray aman-dreny azy omaly teto. Mitaona ny olona ho amin'ny fomba maloto. Ary rehefa fomba maloto no resana dia tafiditra ao anatiny ihany koa ny fijangajangana. Ary raha ny marina moa ny ilazana ny resaka hoe Nikolaita eto dia ampifandraisina amin'ny resaka fampianaran'ny Balama ihany. Satria raha iverenantsika vakina ny 1:12 dia izao. Ary toy izany ihany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any reny, tahaka ny any Balama ihany koa. Mifandray zany ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita, samy mirona makany amin'ny fitondran-tena maloto, fijangajangana arabakiteny, fanompoan-tsampy, fampifangaroana ny finoana any Jesosy. Io no toetra ny fiangonana tany Pergamosy, ny toetra ratsiny. Vokatry toetra ratsy ny fiangonana tany Pergamosy io ary dia misy hiditra amin'ny fahatelo zany tsika zao, misy ny fananarana ataon Jesosy ho azy ireo. Ny fananarana atolo Jesosy ho azy ireo dia ny 19. Koa dia mibebaha. Io no fananarana atolo Jesosy, fibebahana. Koa dia mibebaha hoy Jesosy, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka amely anao amin'ny sabatry ny vavako. Tadidio fa ilay sabatry ny vavany dia maranitra toy ny sabatra roa lela. Ka raha izany no hamely anao, tapadoha eo ianao, ho faty. Ka dia mibebaha ho izy, fibebahana. Izany hoe fialana amin'ireo fomba ratsy araka ny fampianaran'ny Balama sy ny Nikolaita, ka miverina amin'ny fampianarana marina, miverina amin'ny fitondran-tena madio. Satria ny fiangonana tany Pergamosy nanam-pinoana fa ratsy fitondran-tena. Ka ampifanarahina amin'ilay finoana izay tazomina ny fitondran-tena, io lay fibebahana takiny Jesosy. Io no ananarany fiangonana tany Pergamosy. Fa ny teny fampanantenana kosa dia izao, ny 17, izay manan-tsofina, aoka izy aino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy. Ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
izay maharesy ozy, izany hoe izay miala mahatohitra ireo fitondran-tena maloto amboleny fampianaran'ny Balama sy ny fampianaran'ny Kolaita ireo ka miaina amin'ny finoana velona an Jesosy, mifanaraka amin'ny finoana an Jesosy ny fitondran-tenany, dia homeny mana miafina, homeny vato fotsy ary homeny anara-mbaovao. Ny mana miafina tsy ho alavaitsika ny fanazavana azy, fa dia anondroana an Jesosy io. Satria raha mijery ny filazantsarany Jaona toko 4 isika, indrindra ny andininy faha 30 hatramin'ny faha 5 dia zao Jesosy tenany mihitsy no manondro ny tenany ho ilay mana nidina avy tany an-danitra. Izy ilay mana nidina avy tany an-danitra, izy ilay mofo nidina avy tany an-danitra. Ka ny mana miafina eto dia tsy hafa fa Jesosy. Mahazo an Jesosy izay maharesy. Ny vato fotsy indray dia be deabe ny fampianaran'ireo, ny fanazavan'ireo manam-pahaizana azy. Fa izay ho raisiko eto, tsy ho lazaiko amintsika daholo ireo fanazavan'ireo satria dia be deabe tokoa. Fa ho an'izay mazoto moa dia afaka mamaky boky mahakasika izany izy ireo. Fa izay raisiko eto dia ny hoe ampiasaina tahaka ny bie, zany hoe tapakila araka ny fanazavatsika azy, afahanao miditra amina toerana anankiray ny vato fotsy. Ka raha izay no raisitsika dia maneho indrindra zay hoe fahafahana na bie afahana miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny fanjakan Jesosy. Eny azo dika ihany koa ny vato fotsy eto hoe famelan-keloka. Dia mifandray tsara ireo satria ny famelan-keloka no bie, ny famelan-keloka no tapakila afahan'ny olona iray miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahafahana miditra ao. Sady mahazo an Jesosy no miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny anaran'ny raha teo dia ho anaram-baovao, satria izay vao vela eloka no manana anaram-baovao. Ny teny fampanantenana, raha ravina zany ireo Jesosy fiainana mandrakizay famelan-keloka, anaram-baovao, ireo rehetrarehetra ireo raha ravina atambatra fiainana mandrakizay, satria Jesosy, ao amin'ny Jesosy no misy ny fiainana mandrakizay. Ilay mpandefa mahafantatra ny zavatra rehetra, fantany fiangonana tany Pergamosy. Ny fiangonana tany Pergamosy amin'ny fahafantarany azy manana toetra tsara dia ny finoana. Kanefa koa dia manana toetra ratsy fitondran-tena, fa manaraka ny fampianaran'ny Balama sy ny fampianaran'ny Kolaita. Manoloana ilay faratsy fitondran-tena dia miangavy azy Jesosy, mananatra azy Jesosy hibebaka. Fa manoloana ilay finoana ananany kosa, eny manoloana ilay fibebahana ataony aza, dia mampanantena fiainana mandrakizay ho azy ireo Jesosy. Zay ny amin'ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Pergamosy. Fa hiditra amin'ny fandiniana ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira indray isika, manaraka ny rafitra efa napetraka teo ihany anefa. Ao nandray ny filazan'ny fiangonana, ilazan'ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira an Jesosy ilay mpandefa. Ny andininy faha 20 no milaza izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Tiatira, izao no lazainy zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Ilay manana maso tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Maso tahaka ny lelafo. Raha voafo no resahina indrindra fa hoe lelafo no resahina, dia fahazavana no ambadikin'izay. Ka ity zanak'olona na zanak'Andriamanitra, satria zanak'olona no ilazana azy amin'ilay famitinana ary amin'ny toko voalohany, fa natao hoe zanak'Andriamanitra izy eto amin'ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira. Zay natonga sady nilaza zanak'olona no nilaza zanak'Andriamanitra. Ity zanak'olona na zanak'Andriamanitra zay manana maso tahaka ny lelafo ity zany, izay toerana rehetra alehany dia mazava ny eo alohany eo. Zany hoe mitovy amin'ilay voalaza tamin'ny fiangonany Pergamosiany. Mazava eo anatrehany avokoa izay rehetra jereny, izay rehetra atrehiny. Na iza izy no mijery mitodika dia mazava avy hatrany izay rehetra lalovany. Ny tongotra tahaka ny varahina manganoano indray dia be deabe ihany koa ny fandikan'ny mpandinika azy, fa izay ho raisiko eto dia izao maneho na manambara tsy fiovaovana, zany hoe tongotra mijoro tsara, fiazonana ny identité, fiazonana ny mahaizy azy, zany hoe mitazona ny mahaizy azy
Jesosy, mitazona ny identiteny izy. Hitany miariary eo anatrehany zavatra rehetrarehetra dia mitazona ny maha Jesosy azy izy, sady mpitsara no mpamonjy, sady lalàna no filazantsara. Tsy miova amin'izany izy, tsy mba manafosafo ny lalàna nefa dia tsy mba manamaivana ny filazantsara ihany koa, fa milaza sy manome izany madio sy marina. Io no toetra n'ilay mpandefa. Fa ny toetra ny andefasana indray dia ny fiangonana tany Tiatira dia mizara roa tahaka ny any Pergamosy ihany koa. Misy ny toetra tsara dia misy koa ny toetra ratsy. Ny toetra tsara ny fiangonana tany Tiatira dia izao, 7:20. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Asa. Io no toetra tsara ny fiangonana tany Tiatira. Tia manao asa tsara. Ny fiangonan'ny Pergamosy natanjaka tamin'ny finoana, fiangonan'ny Tiatira natanjaka tamin'ny asa tsara. Izao no ahafahantsika milaza izany. Rehefa jerena ny teny fototra izay tena tsara andikanany eo andinin'ny 5:10 io dia izao: fantatro ny asanao dia ny fitiavanao sy ny finoanao. Ilay finoana azo adika hoe fahatokiana, fidélité. Dia ny fitiavanao sy ny fidélité-nao ary ny fanompoanao, service, ary ny faharetanao, persévérance, ary ny asanao, tsindriana verina indray mandeha zany ilay asa. Ao anatin'ny baibolitsika manko dia lasa fitanisana iray manontolo ilay izy hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny. Fa aorian'ilay hoe fantatro ny asanao dia tokony hisy hoe dia na teboka roa no eo, satria manazava ilay asa ny sisa rehetrarehetra ary dia mafisina amin'ilay tapany manaraka hoe ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Natanjaka tamin'ny asa tsara ny fiangonana tany Tiatira. Fa na dia manao asa tsara, manao asa diakonaly anefa izy, satria izay ilay asa tsara, dia izao ratsy fitondran-tena, satria misy ny olona manao asa tsara fa ratsy fitondran-tena. Toetra ratsy indray, 20. Kanefa mananteny aminao aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy, ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena naterina tamin'ny sampy. Miverina indray ilay hoe fijangajangana sy fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy. Mitovy amin'ny any Pergamosy ihany. Ka tsy ho azavaiko lava be intsony io satria efa voaresaka lava teo amin'ny nanazavantsika azy teo amin'ny fiangonan'ny Pergamosy. Fijangajangana sy fihinanana hena naterina tamin'ny sampy. Io no toetra ny fiangonana tany Pergamosy. Manoloana io toetra ratsy ny fiangonana tany Tiatira azafady. Manoloana io faratsia toetry ny fiangonana tany Tiatira io dia misy fananarana atolo Jesosy azy ihany koa. Zao indray ny fananarana. 1:20 hatrany amin'ny 7:20 no ahitantsika izay. Ovakitsika ihany io. Satria isika dia fifoazana maharitra fampianarana lavabe na ao atao adiny ray sasany azy ity dia aritsika soamantsara. 1:20 hatrany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nomeko andro ibebahany izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy, indro ampandamako eo pandriany izy, ary izay mijagajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe, ratsy ibebaka amin'ny asandra vehivavy izy, ary ho vonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izany no mandinika ny voa sy ny fo, ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Rafitinina mibebaha. Zay ihany koa no afatra. Mibebaha ho izy. Raha tamin'ny fiangonan'ny Pergamosy izy nilaza hoe mibebaha fa ho avy faingana aminao dia amelanao misabatry ny vavako. Eto indray hoe mibebaha fa ratsy zany dia ataoko an'izao, ho vonoiko aza ho izy. Efa tafahoatra loatra ilay teny. Ho vonoiko. Fibebahana. Fa ho an'ireo izay maharesy, dia izao indray ny teny fampanantenana. 4:20 hatramin'ny 7:20. Fa aminareo izay sisany Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana dia izao no lazaiko.
tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay nananareo dia tany mafy mandrapiaviko. Ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana amin'ny jentilisa izy. Ary hiandry azy amin'ny temby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary homeko azy ny kintana fitarikandro, izay manantsofina aoka izy aino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Misy anankitelo izy ao. Tsy ho vesarana entana hafa intsony, homena fahefana amin'ny jentilisa, ary dia homena kintana fitarikandro. Fa ireo rehetrarehetra ireo anefa, raha ravina, dia mitondra makany amin'ny hoe fiainana mandrakizay ihany koa. Satria ilay kintana fitarikandro, dia tsy hafa fa Jesosy. Ilay fanapahana homena, fanapahana amin'ny jentilisa homena, Jesosy no voatendry hanapaka ny olona rehetra sy izao rehetrarehetra izao. Ka raha izy Jesosy indray no manome izay maharesy fanapahana amin'ny jentilisa, dia fanekeny fandraisany izay maharesy hiara-manjaka aminy izany ao amin'ny fanjakany. Ary ny tsy ho vesarana entana intsony moa dia izy no afaka mampandresy, izy no afaka manao izany. Dia io no ahafahantsika milaza hoe fiainana mandrakizay ihany koa ilay teny fampanantenana ho an'ny fiangonany Tiatira. Filazana ny mpandefa dia ilay manana maso tahaka an'ilay lafo, mazava eo anatrehany avokoa ny zavatra rehetra. Ny fiangonana andefasana, ny toetra tsarany, mpanao asa tsara, mpanao asa diakonaly. Fa ny toetra ratsiny mitovy amin'ny fiangonany Pergamosy, mijangajanga ary mihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ny anatra ho azy fibebahana, fialana amin'ny fitondratena ratsy. Ny teny fampanantenana kosa dia ny fiainana mandrakizay. Io no voalaza amin'ny taratasy nalefa ho an'ny fiangonany Tiatira, raha ilay rafitra iombona ny taratasy anankifito no nentina nandinika azy. Riavana, raha ravina ka hanatsoahana lesona izay rehetra voalaza izay, dia izao. Misy eo amin'ny fiangonantsika ihany koa, misy eo amintsika kristianina ihany koa, ny kristianina Pergamosy sy ny kristianina Tiatira, eny mety ho ny fifangaroan'izy roa aza. Fa misy amintsika mino fa ratsy fitondratena. Misy amintsika mazoto hanao asa tsara, manolo tena amin'ireo asa isan-karazany atao eo anivon'ny fiangonana, fa ratsy fitondratena. Eny tsy lavina amin'ny mahafiangonana Andriamanitra ny fiangonana, dia misy tokoa ireo sady mino no manao asa tsara. Zany hoe ilay asa tsara vokatry ny finoana no tanterahiny. Misy izany eo amin'ny fiangonana. Misy eo amin'ny fiangonantsika ihany koa ireo voalaza ho toetry ny kristiana tany Pergamosy sy Tiatira ireo. Fa misy eo amin'ny fiangonantsika, misy amintsika kristianina, ny kristianina Pergamosy sy ny kristianina Tiatira, eny ny fifangaroan'izy roa koa aza. Fa misy eo amin'ny fiangonana, misy amin'ny kristianina, ny tena mino an Jesosy, mitazona tsara ny finoana an Jesosy, ninona zavatra sedrainy, fa ratsy fitondratena. Misy ihany koa ireo mazoto amin'ny asa tsara, amin'ny asa diakonaly, amin'ireo asa atao eo anivon'ny fiangonana, fa ratsy fitondratena. Misy ireo. Ary dia misy ihany koa amin'ny mahafiangonana Andriamanitra ny fiangonana, dia misy marinao sady mino no manao asa tsara, dia asa tsara vokatry ny finoana. Fa misy eo anivon'ny fiangonana ihany koa ny kristianina safiotra araka ny nanazavana azy omaly. Milaza ho mino an Jesosy nefa mbola manompo sampy. Misy io. Ary fakapana ho an'ny maro indrindra izao fisian'ny valana retina Covid-19 izao. Be dia be ny kristianina safiotra. Eny raha ampiasaina ny voambolana ny tarika ny groupe évangélique Pitoazara, dia be dia be ny kristianina antsoiny hoe varangara lafiky. Kristianina varangara lafiko izy, mikipaka ary mikipaka sy, zany hoe kristianina bloklahy ho mamboazeva, zay no atao hoe kristianina varangara lafiky. Ka amin'izao fisian'ny valana retina Covid-19 zao, dia maro ny kristianina varangara lafiky, tsy matoky an Jesosy.
fa andrakandramana daholo zao rehetrarehetra izao hatramin'ny fandehanana any amin'ny dadarabe aza mba hoentina anasitrana amin'ity Covid-19 ity. Fa ho anao zay mampifangaro ny finoana any Jesosy amin'ny zavatra hafa indrindra fa ny fanompoan-tsampy ary ny fijangajangana arabaky teny hoy Jesosy aminao anio, mibebaha tsy ho faty, mibebaha. Fa ilay manana ny sabatra roa lela tsy mitsitsy, ary ilay manana ny maso tahaka ny lelafo tsy mitsitsy, ka mibebaha ianao, mibebaha mba ho velona. Fa ho anao zay mitazona ny finoana an Jesosy kosa na dia ao anatin'izao fahasarotana, ao anatin'izao vanim-potoana apokaliptika ny Covid-19 izao aza, dia hoy Jesosy aminao, izay maharesy ozy dia homeko fiainana mandrakizay. Izay daholo moa no afatra amin'ilay taratasy fito hoe fiainana mandrakizay. Na ny omaly dia fiainana mandrakizay, ny anio fiainana mandrakizay, homeny fiainana mandrakizay. Ary zany fiainana mandrakizay mpanantenainy anao zany dia amafisina indrindra amin'ilay teny fanevantsika amin'izao isan-keritaona fa 770 izao hoe izay maharesy dia tsy hamon'ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, tsy ho vonoiny eo amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Boky ny fiainana no resahana, fiainana mandrakizay io. Toko 7:5b no teny fanevantsika nakana izay. Eny io ihany koa no entsika mamarana sy mamitina ny hafatra tena ampitaina amintsika amin'ity anio ity, fa ho anao izay mihazona mafy ny finoana an Jesosy na dia ho anatin'ny confinement aza manoloana ny valana retina Covid-19, izay mifandraindray tsara mihany koa amin'ny toe-javatra ny ainan'ireo kristianina satria vanim-potoana apokaliptika, dia homeny mana miafina. Fa hoy ny fampitinana ny fampianarana amin'ity anio ity hoe izay maharesy dia homeko mana miafina. Izay maharesy mahazo an Jesosy. Mbola ivavaka isika. Saotranao zay, ry Andriamanitra tomponay raha eny an-danitro, mbola nanomezanao anay indray izany fampianarana izany. Dia ny amin'ny ampianaranao anay handiny tena, satria dia izahay tokoa no kristianina tany Pergamosy andefasanao taratasy, ary izahay tokoa no kristianina tany Tiatira andefasanao taratasy. Fa izahay na dia milaza homino anao aza manao ny fanekempinoana isaky ny alahady, dia tsy arak'izany ny fitondran-tenanay. Eny izahay na dia miseho tsara manao ny asa tsara eo anivony ankohonanay, ny fiarahamoninay, ny fiangonana sy ny firenena aza, dia ratsy fitondran-tena. Fa miendrika ety ivelany zahay dia toa kristianina, fa ny ao anatinay anefa dia feno rombaka maloto. Dia misaotra anao izahay ny amin'ny ampianaranao anay, ny amin'ny hibebahanay, handinianay tena ka hibebahanay, satria raha ny marina moa tompo, tsy teo faty izahay fa teo velona. Ka dia misaotra anao indrindra ny amin'ny fampibebahanao anay, ka dia miasay ianao ry fanahy masinao hanananay fibebahana. Eny misaotra anao koa izahay fa raha mibebaka izahay dia raisinao ary homenao ny fiainana mandrakizay, dia hazony amin'izany fiainana mandrakizay izany izahay. Eny na dia ao anatin'izao valana retina izao azy izahay, ao anatin'ny confinement izahay, dia ataovy mahatsapa ilay fiainana izay atolotrao anay. Ka na maty izahay na velona, dia ho velona mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy. Ampibebaho ny fiangonanay ry Jesosy eo, ampibebaho ny kristianina tsirairay, mba homendrika hiatrika ny jobily mpifaliana, ny jobily mpamelan-keloka, ny jobily pitsaharana, ny jobily piadanana, ny jobily panafahana amin'ny herintaona. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay sy andrianay izany vavaka izany. Amen. Jesus,
aoka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eny an-danitro, miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay zahay, manandratra fisaorana avy amin'ny fonay eo aminao, omenao fahavelomany zahay, velona mbola mitempo ny fonay, ary velona koa satria velomin'ny teninao ka tsy fahavelomana. Eto ambony tany ihany fahavelomana maharitra mandrakizay nomenao anay, amin'ny anomezanao anay ny teninao. Misaotra anao zahay, omenao fotoana mbola hahafahanay mandre ny teninao koa, hamelona ny finoanay. Misaotra anao zahay fa mbola omenao fotoana, hahafahan'ny teninao mivoaka avy amin'ny vavanay, ary zany dia ho sabatra, sabatra hamely ny fahavalon'ny teninao, ary hampahery koa ny olonao, ny mino anao zay hiara-panenjehana eto amin'izao tontolo izao. Dia taio ny teninao tanteraka izay nirahanao azy, tsy verina mainany aminao rehefa raha tsy matanteraka izay nirahanao azy, handonaka fon'olona maro, dia ny fo zay manohitra anao hibebaka ka handray famelan-keloka hiantoka fiainana mandrakizay. Taio ny teninao mba ho fiainanay tsy handalo eo amin'ny sofinay, fa hitoetra ao am-ponay, hamelona amin'ny fiainanay haharitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no andratanay ny vavakay. Amen. Ny fisaoran'Andriamanitra zay nasandratsika teo zay, fa misaotra koa ny mpanao programa nisa-taonan'ny WB Karmalaza amin'ity taona 2024 ity, nanome anjara anay amin'izao toroteny izao. Ny anjara zay natolotra ka ho toriana eto amin'izao toroteny faharaiky ambin'ny folo izao, dia hitatsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary zay nitengina azy dia tao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no isarany sy iadiany. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra
zay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany hiany. Ary ny akanjo voafafy ra izy, ary ny anariny atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fosy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezan'ny firenena, ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsaka ny famiazana ny divay ny firehetan'ny fahateren'Andriamanitra sy toa. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nisangana teo amin'ny masoandro, ary nianso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe avia ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra, mba hinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly, mba amin'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany, ary nosamborony ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentina mitaka nefa nandray ny mariky ny bibidia sady ny akohoka eo ny lohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solofary izy roa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra, nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay nitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofiny. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy n'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vanim-potoana nampamaivay ny fanenjehana kristianina no nanoratana ity boky ny Apokalipsy ity. Ny hafatry ny boky dia ho fampaherezana ny enjehina tamin'izay fotoan'izay, ka hafatran-tsary ifakazahoa ny enjehina fa tsy fantantry ny mpanenjika no natao tamin'izany. Raha vao miteny fanenjehana dia tsara ho faritana ny atao hoe mpanenjika, ary ny enjehina, ny antony ny enjehana, ary ny fomba hanterahana ny famenjehana. Jeresika ny atao hoe mpanenjika tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny boky ny Apokalipsy ity dia ny kaisara romanina no nanenjika ny kristianina, ka ny rangoro fototry ny afo amin'ny fanenjehana dia Satana, fa nampiasa olona ho fitaovana izy tamin'izany. Satana sy ny firongony, ny kaisara sy ny miaramilany mihitsy no tondroina amin'ny hoe bibidia sy ny mpanjakany tany mba amin'ny miaramilany, zay tafangona hiady araka lazainy andininy ny fahasiambifolo amin'ity toko fahasiambinifolo ity. Mpaminany sandoka mpamitaka ny olona, io ny araka taminy, ary ny mpaminany sandoka dia voalaza mazava tsara fa manao famantarana amin'ny tahana olona anaradia azy. Ny enjehina, izay enjehina dia Jesosy zay loharan'ny filazantsara, fa izay milaza an' Jesosy no hiarany fanenjehina tamin'izany. Andray ohatra sika fa Saoly noho ny fahasalan'ny fahalalany dia miaramila nampiasain'ny Satana izy teo aloha nanenjika ny kristianina, kanefa dia Jesosy mihitsy nilaza taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana dia manenjika ahy ianao? Tamin'izany dia milaza fa Jesosy mihitsy no enjehina, na dia nieritreritra aza Saoly tamin'izany fa olombelona no ny henjehiny satria mitory ny anaran'i Jesosy ka nandehanany tany Damaskosy. Jesosy no nilaza fa izaho no Jesosy zay enjehinao. Jesosy sy ny kristianina enjehina no aseho an-tsary mitaingina soavaly fosy eto amin'ity sary anohatra ity. Ny fanenjehana kristianina zany dia ady ny fanjakany Satana trotra dremby, zany hoe very remby, very haza, sy ny fanjakana entin'i Jesosy. Ady ny Satana zay very remby sy Jesosy sy ny ao amin'ny fanjakana.
ady panahy ka ady fanahy rasy ny rivotra ny lazany Paoly apôstôly azy kanefa ady amin'ny fanahy mampiasa olona dia ny olona zay manao herisetra amin'ny vatany olona zay manaiky hitory ny anaran'i Jesosy. Izao ny zava-misy ny iraky Satana dia miasa manao herisetra mihatra amin'ny vatany olombelona zay manara-dia sy milaza ny anaran'i Jesosy fa izay hiarany zany kosa nefa dia izay enjehina noho ny anaran'i Jesosy dia tsy mba mahazo mamely amin'ny sabatra fa amin'ny alalan'ny teny ihany. Ampahafantariny ianao ry kristianina malala miaramila an'i Jesosy fa tsy mbola nisy ary tsy hisy fotoana tsy iasan'ny fanenjehana ny kristianina. Hisy mandrakarivo zany miasa amin'ny heriny sakana amin'ny filazana an'i Jesosy Satana ary olona no fitaovana ampiasainy amin'izany ary ny maharomotra azy anenjehan'ny kristianina dia ny manelingelina ny asany ary nitaona olona mba tsy ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony fanenjehana tamin'izay fotoan'izay dia izao ny voloko Andriamanitra ny kaisara Romanina ka izy ny ankofana sy tompoina ary anaterana fanatitra. Ny kristianina tamin'izany tsy hoe tsy mahafoy zavatra ho ny kaisara na tsy te hanao fanjakana ka manohitra ny voalazan'ny Romanina toko 7:10 anaiky ny fahefana lehibe, tsy izany tsy akory fa noho ny mahafomba fihavana ny fiankofana fanaterana fanatitra amin'ny kaisara, zany no nandavan'ny kristianina ny fanaterana fanatitra sy fiankofana satria endry mpivavahana na fomba fivavahana amin'ny kaisara no natao tamin'izany fotoan'izany. Ny fivavahana kristianina dia tsy manaiky ampirafy an'Andriamanitra amin'ny andriaman-kafa. Ny didy voalohany no mandrara azy amin'izany. Tsy dia norarana hivavaka amin'izay Andriamanitra hivavahany vahoaka tamin'ny fanjakana Romanina tamin'izany fotoan'izany fa noterena tsy maintsy manao fomba fivavahana amin'ny kaisara. Zany hoe azo ampirafesina amin'ny Jehova ny kaisara fa Jehova tsy mety ampirafesina aminy. Ny fivavahana kristianina zay ambaran'ny Baiboly dia tsy milaza Andriamanitra tokana ihany fa mitaky fanompoana tokana n'ilay Andriamanitra tokana. Tsy hoe laza Andriamanitra tokana ihany fa mitaky fanompoana tokana ilay Andriamanitra tokana, zany no ambaran'ny Baiboly. Ny fomba natanterahany fanenjehana tamin'izany norahonana noterena ny kristianina hiakohoka amin'ny kamisara sy ny sariny amin'ny faritra zay tsy nisy azy, izay tsy nety samborina, izay tsy nety ny ankohoka tamin'ny kaisara dia ny samborina na mpizaliana ka isaky ny mandre mangiry-firy amin'ny fampizaliana tao azy dia nasaina nanozona an' Jesosy. Ohatra tamin'izany petana vy mahamay dia asaina manozona an' Jesosy ka isaky ny petaka ny vy mahamay dia ny hoe anozona an' Jesosy. Raha tsy mety manozona an' Jesosy fa miteny hoe Jesosy ny tompo dia tohizana ny fampizaliana mandra-pahatapitry ny fofinaina. Fa raha miteny hoe voaozona Jesosy dia afaka akavosorana tamin'izany. Nisy ihany ny kristianina tamin'izany rehefa mafy ny fampizaliana ka nangiry-firy dia niala ka nilaza hoe voaozona Jesosy dia nivosorana. Fa zay miteny hoe Jesosy ny tompo dia tohizana mandra-pahatapitry ny fofinaina ny fampizaliana. Zao ny apôstôly zay nanoratra ty boky Apokalipsy ity dia anisan'ny hiara-panenjehana fa natao tesesy tany dia lazainy tsara amin'ny toko 1:7 fa ny nanaovana sesy tany azy tany amin'ny nosy Patmo dia noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Noho ny filazana an' Jesosy no nanaovana azy sesy tany amin'ny nosy Patmo. Fanenjehana miseho miherisetra mihatra amin'ny vatana ka niafara tamin'ny famozany aina no nihatra tamin'ny kristianina tamin'izany taonjato voalohany izany. Ny fikendren'ny mpanenjika dia ny hamongotra ny fivavahana kristianina. Fa Andriamanitra kosa, Andriamanitra sy toa mamela ny fanenjehana hiseho. Ny hoe sy toa dia lazay ny hirantsika hoe tsy misy mahalaza itiany hatao ary tsy misy afaka manao zay rarany, zany natao hoe Andriamanitra sy toa. Fa matoa miseho ny zavatra iray dia avelany hiseho ny fanenjehana
ka miasa amin'izany ny fanahiny toa mahery toa mandresy ny mpanenjika ary toa malemy ka resy ny enjena kanefa amin'izany toa fahalemena sy faharesena izany no isehoany heriny sy ny fandresena alaim-panahy indraindray ny enjena ihevitra hoe malemy sy resy ny tompotompoiny ho fampaherezana ny enjena no antony androatana zao boky zao ka aseho antsary amin'ny ty toko fahasivy-ambifolo manomboka amin'ny andiny faha-1 hatramin'ny faha-1 anjara asika ity fa mahery mpandresy ny tompo ary mandresy koa ny olona miaraka aminy dia ny olona masina zay miaraka aminy manana ny fomba fiadiny ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy tokony hakatahaka ny paikady ny fanjakany devoly ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra atodiko avy hatrany aminao zay mihainy zao toroteny zao ny fampaherezana tolotsy perikopy anjara asika ity izao ny fampaherezana tolotsy ity perikopy ity ansika mpanjaka mpisara mpisorona mahery ny tomposika ny faharoa ianaro ny fomba fiadiny ary ny fahatelo mpandresy ianao miaraka aminy ny voalohany mpanjaka mpisara mpisorona mahery ny tomponao mpanjaka ny mpanjaka ny lazana azy eto tompony tompony lazana azy eto zany hoe mpanjaka nyreo kaisara zay nampizaly tamin'izay fotoana zay ary tompony ny kaisara zay nilaza ho tompoina tamin'izay fotoana nilaza ho Andriamanitra tamin'izay fotoana zay ny lanitra no seza fendrianany io ny voalaza eto soavaly fosy mariky ny fahadiovana sy fiadanana io ny tangenany manana miaramila dia ny anjely sy ny masina mitaingy soavaly fosy tahaka azy koa ity mpanjaka ity ny anarany dia tenin'Andriamanitra na ilay teny tonga nofo ilay hatramin'ny taloha indrindra ary ny tehiny eny an-tana ny tehim-by ary zany no anapahan'ny firenena rehetra mpanjaka ilay tomponao mpisara mahatoky sy marina tsy mivady mpanekena sy misoaka ny teny fikasana nataony misara amin'ny fahamarinana ka Andriamanitra mpisara tsy manao kolikoly manaiky ny fisarany ny firenena rehetra eny ny fahatezerin'Andriamanitra ampanginy ny fahamarinany ny fahatezerin'Andriamanitra tsy hatra amin'ny mpanota zay mibebaka ampangininy sy hiatra amin'ny mpanota mibebaka ny fahatezerin'Andriamanitra mpisorona koa ity tomponao ty voafafirany fitafiany hoy ny teny voavaky teo milaza ny fisoloan'ny mpanota ka mahampangina ny fahatezerin'Andriamanitra zany ry kristianina zay mbola iara-panenjena mandrakehitriny ny fahatanteran'ny testamenta taloha no hitao amin'ny tomponao mpanjaka sy toa izy mpisara marina izy mpisorona mandasaka ny rany ilay tomponao mahereza ny amin'ny fananana zany tompo zany ny faharoa ianaro ny fomba fiadiny fahamarinana no entiny miady araka ny voalaza eto ny masony dia ny lelafo sabatra tenin'Andriamanitra no mivoaka ny vavany ka aza alaim-panahy ampiasa ny herisetra ny fanjakany devoly fa ny teny io ny sabatry ny fanahy iadiana amin'ny fanahy raseny amin'ny rivotra hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesianina 1 itokianao ny teny naloko ny vavany fa maharesy ny fahavalo zany teny tokana dia mahalavo le fahavalo dia ny anaran'i Jesosy nilazaina amin'izany maso lelafo mandevina no entiny fanandrana amin'ny fahavalo ka na dia mandrahona azy ny fahavalo eo amin'ny fotoana zay androahan'ny fifoazana nandroahan'ny mpiandro ny devoly dia izao mampiseho maso tsy toy ny masony olombelona ny devoly amin'izany kanefa omen'Andriamanitra maso lelafo mifanandrina amin'izany ny miaramilan'i Jesosy ka mandresy amin'izany ny fahatelo mpandresy ianao miaraka amin'ny tomponao aseho amin'ny sary eto
fa na dia miangona aza ny bibidia sy ny miaramilany samborony zany ka sipy amin'ny haliny helo mirehetra hafa ny sabatra zay mivoaka amin'ny vavany lay mitaingy sovaly io no mandresy mandripaka ny fahavalo dia ny bibidia sy ny mpanaradia azy eny na dia miasa amin'ny alalany famitahana amin'ny alalany famantarana aza ny mpaminany sandoka ny teny zay nyloakany vavan'ilay tomponao ka ampitenenina anao ankehitriny koa dia mbola mandresy zany ka mandripaka ny fahavalo amin'izao fotoana ihany isika zao ny tenin'Andriamanitra zay mivoaka ny vavan'ny mpanompo maro ka mentefa amin'ny sofiny olona maro dia isaorin'Andriamanitra fa mbola misy an'izany amin'izao fotoana izao hamelona zay manaiky zany teny zany fa mandripaka na mamono zay manohitra an'izany teny zany koa ny tenin'Andriamanitra ry havana malala toa resy ianao enjena nefa mpandresy toa resy ny fomba fijery ny fihetraketran'ilay rasy kanefa mpandresy ny fanenjehana dia isan'ny fanahy masina amin'ny fomba maro zany fanenjehana izany voalohany hery mampahery aharetana ny fizaliana ny fahoriana mandra-piala ny fofinaina ny fanahy masina mahagaga fa olombelona miaritra fizaliana kanefa dia maharitra an'izany ny fanahy masina no miasa mampahery amin'izany fa Paoly apôstôly dia milaza mazava tsara amin'ny Korinthianina voalohany toko 2:7 koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampiteneny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy ny fanahy masina ny fanahy masina tao amin'ny olona nenjena no nahafahany teny hoe Jesosy ny tompo na dia nangiry firy aza ny vatany ka nihatra tamin'ny farany fofinainy zany miasa amin'izay amin'izay mandinika ny manjony enjehina koa ny fanahy masina ka mandresy lahatra azy ireo ho babiny Jesosy ka ny mpanenjika mihevitra fa resy ny enjehina nefa fandresena na dia toa resy aza ny toa fahareseny enjehina no fandresena ka vao maikana nampiroborobo ny filazantsara zany ka izany indrindra ny lazana hoe ny rano martiora no zezika nampidoroboka nampanjary nampamokatra ny filazantsara arakaraka ny rano nisy rano martiora lasaka no vao mainka ny asan'ny fanahy ka nahatonga ny olona hoe misy antony lehibe mahatonga ny olona miaritra ka na izay mbola tsy tao aza dia niditra ka nirosako namany kristianina satria ny asa ny fanahy lasa zezika ny rano martiora ny fahaty ny fanenjehana no ahatazanana ny hoavy mamirapiratra dia ilay voninahitra maharitra mandrakizay ampanantenaina any an-danitra ry havana malala ity boky ny apokalipsy ity dia fanambaran'Andriamanitra ny hoavy mamirapiratra antenain'ny kristianina ny hoe apokalipsy dia manala sarina misy zavatra misarona tsy mbola hita fa alana sarina mba ho hita ary eto amin'ny 1:12 dia ny lanitra voasokatra zay nolazaina eto voasokatra ny lanitra ka hitan'izao ny apôstôly ary zany no entiny ampaherezany koa amin'izao soratra nataon'izao voasokatra ny lanitra hitany ilay mpanjaka mahery ary hitany fandreseny ampaherezina amin'izany ny mino zay hiara-panenjehina ankehitriny ny bokyny apokalipsy dia fampaherezina ny kristianina zay hiara-panenjehana alana sarona sokafana ny lanitra mba ho hita boky fampaherezana ity fa sy boky fampitahorana fa izay matahotra dia mety ho namany mpanenjika fa izay enjehina ka avoaka ny fanahy masina amin'ny hevitsy ity boky ity dia mahazo fampaherezana izy ka aoko hahazo fampaherezana amin'ny alalan'ity boky ity ry havana malala tsy hiato ny fanenjehana fa tsy maintsy misy io adiny fanjakan'ny satana sy ny fanjakan'i Jesosy ity ka tsy maintsy hisy io ny fomba isehoany sy ny mety ho antony ny mety miovaova fa misy hatrany hatrany
ary mety miova endrika ny fanenjehana ny kristianina zay tena am'zoro am'izao vaninandro ihany asika zao dia mahavaivay ny fanenjehana indrindra fa isika fifoazana manangana fikambanana satana ary maro ny olona manao fanekena mpikambana ao anatin'izany ary mamitaka amin'ny alalan'ny famantarana ny mpaminany sandoka tahaka nefa voalaza tamin'izay toa manao famantarana ka maro ny voafitaka mamitaka ny mpaminany sandoka ary am'izao fotoana zao dia mihatra amin'ny herisetra maro samihafa zany eny ny asa miherisetra aza dia miseho amin'ny endrika fandrarana maro samihafa ny amin'ny sy andrenesa sika ny tenin'Andriamanitra kanefa amin'izany indrindra no ampaherezana ansika fa Jesosy dia mpanjaka mahery izy ilay mpisara marina izy ilay mpisorona efa nisolovoina asika ary nanao sorona ny tenany nandasaka ny rany ary zany no antoka lehibe ao atsika amin'ny fandresensika sao alaim-panahy ianao ka ilaza fa malemy tomora resy ny tomponao raha hiarany herisetra amin'izao fanandro zao sanatria zany Andriamanitra mahery izy ka amin'ity toko 7 ty dia ambara mazava tsara fa Andriamanitra mahery ny vavahanao tompo mahery no tompoinao raisy ny fitaovam-piadiana zay atolony ianao ampiasao zany ary ny vava indrindra ny voahan'izany teny zany ho sabatra handringana ny fahavalony teny fa ny vava indrindra koa ny voahan'izany teny zany ho fampaherezana zay hiara-panenjehana rehetra koa mahereza ry havana fa ny fanenjehana zay natrehiny kristianina tamin'izay fotoana zay mitohy sy miseho amin'ny endrika maro samihafa koa ankehitriny dia mbola misy zany kanefa matokia fa mpandresy ianao miaraka amin'i Jesosy ilay efa nandresy izao tontolo izao voninahitra anao Andriamanitra ary sanaka ary fanahy masina satria mitarindrindraka ao mandrakizay amen raisy ny fitahihana ho aminao rehetra eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen Asambaranare lumianci anzitiawanda Israel ka antera andau saututulu isau kaitati tuku manantani mawau She's